nanao fihetsika manapirofo fitiavana moa ny filohany antoko isika mpandresy na tsiaro any ireo ankizy sahirana izay tsabona any amin'ny hopitaly ny filohany antoko isika mpandresy Andriamatoa Razafy Mandimbirija tamin'iny farantaona 2024 iny sy andraisana ny taona vaovao 2024. Ho fanampina ireo zaza tsabona ao anivon'ny Compassion Madagasikara dia tonga namanga an'izy ireo ity filohany antoko isika mpandresy ity no sady nanatitra izay voatsirambin'ny tanana nitondra vary menaka ary voamaina. Ity fanampina ity moa dia sady fanaovana asa sosialy moa ny tanjona indrindra ho fankaherezana an ireo ekipan'ny Compassion Madagasikara izay milofo fatratra mitsabo ny zanaky malagasy sahirana. Tsy misy fanavozana raha tsy misy ny fitsinjaram-pahefana tena izy hoy ny Cardinal Désiré Tsarahaza. Tsy tokony atao ambanin-javatra ny fitsinjaram-pahefana tena izy hoy ity Andriamatoa Cardinal Désiré Tsarahaza ity izay archevêque Toamasina. Nambarany mahitsy ihany koa fa tsy misy fampandrosoana eto amin'ny firenena raha tsy atao amin'ny fo madio sy mahitsy ny dinigana tanterahana izany hoy izy ary lainga ny fanavozana izay ho atao. Ampy izay ny fanaovana olona zazalava fanolotolorana zavatra ho an'ny vahoaka fa tokony hampandraisana andraikitra izy ireo ho fampandrosoana ny tanàna na ny faritra misy azy raha ny nambarana hatrany. Mila miova isika, mila miverina amin'ny maha malagasy fampanjakana ny fahamarinana sy ny firaisankina hoy hatrany archevêque Toamasina Andriamatoa Désiré Tsarahaza. Andriamatoa Flery Rakotomalala moa izay manana ny lazany ao anatin'ny tambanjotra an-tserasera Facebook dia nandefa hafatra ho an'ireo tanora ZNZ no sady nanome sosikevitra. Ny hafatra sy ny sosikevitra izay nomeny moa dia sosikevitra ara-politika satria mbola tanora vovahiny ao anatin'ny tontolo politika ianareo hoy hafatra izay nambarany ity Flery Rakotomalala ity. Betsaka hoy izy ny zavatra tsy ampoizina miseho amin'io politika io, izany zavatra rehetra izany no anisan'ny antony ilana ny olona mahay politika. Aveto ny taritako anareo ZNZ eto satria hitako nareo fa tena mafana fo ary hitako nareo fa kivy. C'est-à-dire que vous traversez une période de déception. Vous n'avez pas tellement bien programmé, bien planifié votre combat et votre lutte. Des imprévus fondamentaux se sont présentés. Dia teo nareo ny taraiky. Teneniko anareo faona fa androko anareo ZNZ zany. Rehefa milalao na manao tanjona politika ohatran'io, tsy maintsy misy foana ny surprise de dernière minute. Ary imprévu tsy ampozona tanteraka io. Ny politika zany azo parametrena, azo programmena fa tellement ny intervenant anatin'ny zavatra rehetrarehetra io azo planifiena koa dia l'homme en grand H. Et souvent, l'homme est imprévisible. Il suffit d'un rien, il change. Ary zay zavatra zay no taritako ny sainareo hoe nieritseritra nareo nanao ny tolona. Za tsy miteny hoe tsy nareo no nanao azy. Fa hoe ino izy ny lasan'ny kapisaty satria ny antony dia zao. Raha tsy niraisin'ny kapisaty koa iny tsy vita. Ary raha tsy mibatain'ny frantsay tavilo i Andry Rajoelina tsy vita ihany koa ny tolona. Miprevoir avy nareo fa ho raisin'ny kapisaty ny fitondrana. Tsy ao izy a. Prévoir avy nareo kapisaty fa ho batain'ny frantsay ao iavilony i Andry Rajoelina. Tsy ho ia. Raha ohatra misy olona malala ny momba an'izany, zao ny tranga, zao ny tranga, tena sahako miteny aminareo fa rabe indrindra olona efatra. Olona efatra rabe indrindra. Ary mbola sahako raha miteny anareo fa raha ny tena marina, lavay amin'ny alohany andraisan'ny kapisaty ny fitondrana, dia nisy olona tokony handray ny fitondrana fa tsy say olona io.
révélation avoakako aminareo zany. Tsa le olona. Manaraka ny rinana zany mbola azontsika développena hoe inona ny antony, inona ny nahatonga an'izay, fa inona ny tena zavatra nitranga. Zay mahatonga le série na imprévu. Inona ny tiako atongavana ary zandry CNZ. Tiako atongavana dia zao. Misafidy ianareo. Satria zany nareo zany zao ny tompon'ny imprévu. Efa nanao nareo dia nisy imprévu nitranga. Qui nous dit que demain vous ferez? Dia mbola tsy imprévu koa ny tonga eo. Ary mety mbola ho zava-doza raha hoe ny teo aloha indray ny hiverina. Tandremo. Tandremo. Tao anatin'ny hoe farafahakeliny nanomboka 87. 38 ans d'analyse politique zany. Ary ny aina tao anatin'ny politika fa tsy mpanao politika. Tsy mbola nanana parti hatramin'izay. Na hoe niditra tamina parti fa mpagnome hevitra. Filazako azy dia hoe mpampanao politika. Valo amby telopolo taona nanaovana an'izany. Dia zao teneniko anareo. Mbola tsy sa manao aventure aho hoe. Misy tsy mety amiko amin'ile mpitondra. Dia petafako daholo izy menakavy. Erreur fondamentale. Manome chance ny nefa ianao amin'izay fotoana izay. Manome chance hiverena le teo aloha ianao amin'izay fotoana izay ary miasa body. Ozy le teo aloha io raha fatao amin'ny fleurimina ny tady kirarony reto. Tsisy fifanarahana, tsisy inona dia ianao amely. Ny fanaovana politika tompoko dia tsy maintsy misy foana ny fifanarahana. Hoe ahoana tia miprogramanay. Ekenareo ve satria fa liara iasitsika. Reto ny olona tokony hanao azy ho anay. Ekenareo ve satria. Za zany tsy miditra amin'izay fanarahana hafa. Fotran'izany ny fanarahana politika. Hitanay Andriamatoa fa efa ianao zany ny eo. Fa reto zay CNZ reto ny zavatra takinay. Mety. Zay tena mety zay. Fa tsy mandeha makany manao combat diso hoe zao. Dia exploiten'ny olona fotsiny ary ambadika ary hoe io raha fa zao dia mikopakafo ny olona. Dia aveo izy miongana le zavatra. Tafaveriny ndraiky. Dia nareo ihany ny teny ray volana après. Tsy zao kosa le fanarahana. Tsy zao le zao. Tsy omena tsiny nareo satria mbola tsy zatrady. Ary na ny olona mitarika anareo any ambadika any ara. Manolon'olo-tsaina anareo tena tsoroko aminareo fa tsy mahay politika. Tsy tao anatin'ny tena hoe tolona. Mitolona amin'izany atao hoe manao combat. Miady amin'izany atao hoe fanararao tapahefany zany ny olona mitarika anareo any ambadika any. Fa olona tonga teo amin'ny sehatry ny politika par la force des choses fotsiny. Olona no nitondra azy teo. Dia rehefa tonga teo izy dia nahita harena sy alezy dia miezaky manipuler. En fait, ce ne sont pas des politiciens qui sont avec vous, ce sont des manipulateurs. Et dans tout ça, il y a eu une grande et énorme et profonde différence. Je suis désolé de vous le dire. Car ohatra ianao zany diso tsy mahay mikajy eo ianao. Amin'ny lalana tokony atao dia ataon'ny olona tohatra fiakarana eo foana. Fa jereo tsara. Ny cause de fandiavanareo bonne. Tsara sur le fond, sur la forme. Kanefa naizana zany tadio fa tsisy zavatra atao eto ambonin'ny tany. Indrindra fa Madagasikara ka hoe tsy fantatry ny olona ary tsy hitan'ny olona ka hoe afenipeninareo dia ireo nareo d'origine mieritreritra nareo fa tsy fantatry ny olona hoe iza marina ny ao ambadika reo. Mafy be.
Ino mo nahafatrafatra izay aviany amin'ny zokibe Filerirakota Malala. Fandeha mo isika hiresaka kely ny hafatra izay nambarany filohan'ny fanavozana Andriamatoa Colonel Mikael Andry Omaly. Ireo teboka lehibe tamin'ny lahateny izay nataony ity Andriamatoa filoha ity mo dia firisona ny fikondom-pirenena sy ny fananganana Repoblika fahadimy ary ny fifidianana madio, fanaovana laharam-pahamehana ny sosialim-bahoaka ary ny fandraisana mpiasam-panjakana vaovao maherin'ny 3 sy 1 alina. Anisan'ny nambarany ihany koa ny famoahana ireo gadra politika nampidirana amponja noho ny fanehoan-kevitra ary ny fanohizana ireo tetikasa lehibe toy ny volobe sy sahofika. Filohan'ny anterimery amin'ny pirenena sy teny Randriana Soloniaka mo dia nandefa hafatra nandritra ny fanadiovana tany Toliara tsy avela ho potika, Toliara hatsangana amin'ny asa fa tsy amin'ny teny hoe ity filohan'ny anterimery amin'ny pirenena Andriamatoa sy teny Randriana Soloniaka ity. Raha samy manadio ny fagitra eo anoloantsika fotsiny isika dia afaka manova zavatra lehibe. Ny fiovana dia tsy miandry politika fa miankina amin'ny fahatsapana andraikitra. Izany fandraisana andraikitra izany hoe ny filohan'ny anterimery amin'ny pirenena dia manomboka eo ankaiky ary mifindra mankany amin'ny tanàna iray manontolo. Tompoko vavy sy tompoko lahy, zay ihany koa no namarana ny videontsika koa dia mankasitraka anareo na vitanay hatramin'ny farany ary mbola manentana anareo foana ny mbola hanaraka ny video manaraka izay alatsaka hiato misesisesy. Zay fa tsy halavanay ny resaka hametra beloma izay veloma vetivety amin'ny manaraka indray no manao ny misimisy veloma ary tompoko lahy, veloma tompoko vavy.